mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rémi. 100 ariary na 20 ariary. Rémi, lay savoninao vita malagasy. Manolotra hoanao Don-dresaka. Trany tompoko kilasy tompoko vavy no iarabanantsika mpanaraka ny fandaharana Don-dresaka isaky ny alahady taka izao eto amin'ny TV Plus sy ny Radio Plus 100.2 FM faly miarabanao ny koa Abraham Razafy. Toraka izany ihany koa Sibela faly miarabanao ary miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Don-dresaka amin'izao lahady alina izao. Mazatra dia misa efatra ireo vahiny izay asaintsika eto amin'ny fandaharana Don-dresaka ireo vaovao izay mafana tamin'ity herinandro ity no resantsika miaraka amin'izy ireo vahiny voalohany ao anatin'izany Ramatoa Masigula Mali solombavambahoaka Tsiombe vice-présidentan'ny commission du weight du FP SADC ambassadrice de YVP ihany koa izy eto Madagascar mirabatompo. miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny tsy tapaka ny fandaharana Don-dresaka. Vahintsika ihany koa amin'ity androany ity Andriamatoa Paolo Emilio Loholon'i administrateur civil izy mirabatompoka. Miarahaba fandaharana dia famirahaba technicien ary indrindra ny vahoaka malagasy zay mijery sy tapaka nyity Don-dresaka ty dia tsy adino koa reo fan club ny Paolo zany zay manaraka akaiky ny zavatra tao dia nisy adino kely izy teo namana Sibela sady administrateur civil ny juriste publiciste. Vahintsika ihany koa androany Andriamatoa RAKOTONIRINA Luc Marcel Talen'ny Kabinetran'ny Filohan'ny Antenimierandoholona. Ia dia miarahaba ny Madame Sibela sy Andriamatoa Abraham Razafy ato amin'ny TV Plus sy reto namana Ramatoa solombavambahoaka sy Monsieur Paolo tafahoana ato amin'ity Don-dresaka ity ary miarahaba koa ny vahoaka malagasy sy manaraka tsy tapaka nyity fandaharana mahafinaritra ity. Vahintsika efatra namaly soamatsara ny fanasantsika eto amin'ny Don-dresaka Andriamatoa RAFIDIARISON Rémi Loholon'i HVM Filohan'ny commission teti-bola eo anivon'ny Antenimierandoholona izy. Ento miarahaba nareo mianadahy miarahaba ny reto namana ifandona resaka eto ary indrindrandrindra miarahaba ny vahoaka malagasy izay manaraka nyity fandaharana Don-dresaka anivy ity. Voalohany teny dia mankasitraka anareo vahiny nanaiky nasaina eto amin'ny fandaharana Don-dresaka androany isan'ny vaovao nafana ato amin'ny lafin'ny politika ny fandaniana ilay volavolan-dalàna mikasika ny commission mixte paritaire sy izay Loholon'i teo anivon'ny sombavambahoaka moa izay volavolan-dalàna aotraotra ray tsipika 24 izay mikasika indrindra ny eo anivon'ny Antenimierandoholona eo ihany koa mikasika ny code minier tao anatin'izay mialohan'ny tena irosotsika anatin'ny adefitra nefa dia anaraka ity famitiana ity isika. Efa intelo ny vezivezy tany amin'ny parlementaire rotonta ireo volavolan-dalàna misa telo dia ny volavolan-dalàna mifeny fifidianana sy fitsapahakevim-bahoaka ny volavolan-dalàna mifeny fomba fiasan'ny Antenimierandoholona ary ny lalàna mifeny arenagibon'ny tany. Antony nananganana ny commission mixte paritaire dia eo amin'ny parlementaire rotonta nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana saingy tsy naomby ny asan'ny commission rehefa tonga teny amin'ny Antenimierandoholona noho ny fampihenana ny isan'ny Loholona ho 20. Isan'ny teboka nampanahirana zareo koa zany ny isan'ny sénateur zay ena 20. Zay zavatra zay zany ny isan'ny nampanahirana zareo. Io moa zany tsara fantatra fa efa
efa lalàna volavolan-dalàna efa lanina taty amin'ny antenimieram-pirenena ireo lalàna le ordonnance telo ireo ka tsy tokony azo kitihina ntsony zany na zay mahita maromarotry raisina zany hoe manaiky zareo na zareo tsy manaiky dia miroso amin'ny fandaninana azy fankataovana anazy aty amin'ny antenimieram-pirenena zay nataontsika androany zany tapitra treo zany mikasika an'ity resaka CMP na commission mixte paritaire tia tsy manana hevitra ambadika ihany koa ny fandaninany lalàna ny feno fitsapakevim-bahoaka hoy kosa ny député sasany fandanina lalàna fotsiny aloha no atao ary tsy mbola miditra amin'ny antsipirin'ny andininy ao amin'ny lalam-panorenana ity fandanina lalàna androany ity tsisy resaka mihitsy hoe hanova lalam-panorenana tsika na hanao referendum-tsika fa mbola lalàna mikasika na hita fotsiny amin'ny fanaovana fitsapakevim-bahoaka ity zany hoe rehefa navelana hoaingana zany ka anao fitsapakevim-bahoaka tsika dia fa le fotoaty le fitsapakevim-bahoaka iny no vidinao hoe na ianao ekeko tia manao eny na tsy ekeko tia manao tsia zay foana ny olana amintsika rehefa anao zavatra tsika vao manao lalàna fa tokony efa hoe arabaky tena ataoko farango sosany hoe efa miprevoir tsika amin'izay zavatra mety iseho da hoe lana hoaingana ny antenimieram-pirenena araka izany no tompony teny farany rehefa tsy naomby ny asan'ny komisiona iraisan'ny parlementaire rodonta satria tsy tokony holalovina ny fandanina ny lalàna ho hiatran'ny député raha ny marina efa intelo ny vezivezy izao volavolan-dalàna izao betsaka ny fotoana lany ao anatin'izany nefa ny firenena tokony hiroso amin'ny fanapahan-kevitra mba hitondrana fampandrosoana ny vahoaka dia izay antenimieram-pirenena ny tompony teny farany ao amin'ny lalàna dia izay no nandraisan'ny maronisa fepetra nandany izany araky ny tokony ho izy androany député 900 amin'ireo 910 tonga nanatrika ny fivoriana androany no nandany ireo diditsy volana misa telo naroson'ny gouvernement mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana teny amin'ny antenimieram-pirenena ity hifarana amin'ny alakamisy izao araka izany ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena eny amin'ny CCI dimy taona zany ampiasako n'ilay rima tsotsa zahavana nefa sady mamory sakarakory volo tena mariny zany fa sady mandaitra be izy manadio lamba tsara miantely fofony voasary makira sady tsy manimba tanana tsy oatra savony sasany savony rima koa tsy misy foniny tsy mandoto tanana am'izay sady efa leo an'le sachet Paritaire reny hainareo moa fa vita Madagascar ndraiky izy ty gamo ie vita malagasy savony rima tegna izy sisa takaloko izy injato ariary na valonjato ariary rimy lay savonina vita malagasy izay no fanadiadiana iangatsika amin'ny adefitra ao amin'ny ity androany ity mandra-piandry ny fanambarana izay ataon'ny fitondram-panjakana rehefa avy eo na izany aty izany efa nolanina teo anivon'ny antenimieram-pirenena moa ireo volavolan-dalàna telo ordonnance telo moa izay satria araka na rahantsika to dia efa nivezivezy teo amin'ireo antenimieran-rotota momba an'ireo volavolan-dalàna ireo ary ny antenimieram-pirenena zany no tompony teny farany efa nivoaka ihany koa ny pakevitra ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izay nilaza fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana araka izany ireo volavolan-dalàna izay vao nolanina ireo na izany dia mipetraka hatrany ny adievitra momba ny fandanina ny volavolan-dalàna ary tsikaritsika tao anatin'izay fotoan'izay indrindra fa mifandalovany tena anivon'ny Antenimierandoholona antony anasana ireto vahintsika ireto androany totika avy hatrany tao amin'ny sénateur Rémi ny fanontaniana voalohany hoe réaction anao taorin'izay efa fandanina ary ny asiany koa ny fanapakevitra efa navoaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana momba ireo ordonnance anankitelo ireo ia misaotra betsaka amin'izay fanontaniana izay ny réactionko moa zany anontaniana voalohany mazava le izy fandikan-dalàna satria nahoana sur quelle base amin'ny alalan'inona no nafahan'ny gouvernementa nandray fanapahan-kevitra andefa aniny vokatra donc hoe zay avy any amin'ny commission mixte paritaire na CMP moa zany lazantsika azy namerina azy any amin'ny assemblée nationale mba hampandany an'iny zay le fanontaniana mipetraka voalohany amin'ny alalan'inona le izy satria azadino fa commission mixte paritaire zany hoe
vaomiera ikambanana isasahana mazava zany dikateny zany amin'ny teny malagasy vaomiera ikambanana vaomiera tokana fa tsy misy anankiroa fa zavatra nisy anga anankiroa ka zay le izy ka satria PVA fa no amin'ny alalana PVA fa tsy officiel no nandraisana fanapahan-kevitra ny PV tokony ivoaka zany hoe ny fitanana an-tsoratra tokony ivoaka dia le fitanana an-tsoratra ivoaka avy amin'ny commission tokana io voamiera tokana io zay ara-dalàna ary efa tapaka zany a tamin'ny asam-bomiera natao tamin'le 28 août lasa teo natao tany amin'ny assemblée nationale tapaka atao amiko ato ny PV mandrapirofo zany satria voasoniany mpapakateny rotota satria roa ny mpapakateny ray avy amin'ny assemblée nationale ray avy aty amin'ny Antenimierandoholona voapirofo ato zany hoe amin'ny alalany tsangatanana no andraisana fanapahan-kevitra eny anivony asam-bomiera ikambanana isasahana gaga zahay fa sur quelle base voasoratra ato io tapaka tamin'ny fivoriana voalohany zany natao teny amin'ny Antenimieram-pirenena mbola tsy mivoaka ny procès verbal natao tamin'ny fivoriana tamin'ny latsinainy dia efa maheno zay fa efa nivory ny assemblée nationale indray fanapahan-kevitra momban'io satria ny atalata zay vao nalefa teny anivo ny androm-panjakana samihafa any amin'ny gouvernement any amin'ny assemblée nationale ilay procès verbal tena izy voasonia ny filoha ny tarika ny asam-bomiera ary voasonia ihany koa ny mpapakateny gagaga zay eto hoe zay angamba ny azoko ambara aloha mitodika ato amin'ny madame la députée ny fijerinao an'izay fanekeny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrorinana sy ny fandanin'ny Antenimieram-pirenena anyty diditsy volana ia za moa zany a somary gagagaga ihany mahita an'le ina moa ty fanehoan-kevitra maro samihafa zay miteny hoe tsy tokony ho manana tsy tokony hoe ny commission mixte zany no hanaha handany an'iny loi organique iny a fa raha ohatra ka efananana fijeriny zay ny commission ny avy ato amin'ny Sénat sy ny aty amin'ny député zany a tokony efa tsy nitsangana sahady ireo commission mixte reo tokony efa tsy natsangana avy ary amin'ny voalohany zany kanefa le izy natsangana dikan'izay rehefa mitsangana io a dia tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisina amin'ny farany dia io moa zany a tsy voatery hitovy hevitra ary zay tsy fitovizan-kevitra zay no ny fivezivezen'le lalàna efa ataoko hoe efa ela no mahatonga ny tsy maintsy a miverina aty amin'ny solombavambahoaka zany fanapahana farana zay hitantsika ao amin'ny mifehy ny rotota zany eto koa zany te hanao remarque kely a manana ataoko hoe fahefana ny zareo amin'ny Sénat ohatra hoe nanao remarque satria na zahay koa ara zahay député GPR tsy miankina zany dia ny zavatra ny remarquenay kanefa zahay tsy maintsy ataoko hoe ny maro anisa moa zany tsy maintsy mitondra ny teny farany fa ny zavatra remarquenay a dia tokony tsy ho niaraka iny lalàna anankitelo iny ny loi organique sy ny loi anankiray tsotra ny mahakasika ny minier code minier zany a dia tokony tsy ho nampiarahana mba hahafahany zareo nanana safidy fa lasa natao paquet anankiray izy telo a dia voatery tsy maintsy lanina miaraka moa zany zay ny remarque anay fa zahay nefany a zahay solombavambahoaka GPR ny tenako manokana dia nandana satria ny antony a efa voalany teny amin'ny solombavambahoaka le izy ka tsy ataoko hoe tsy logika zany raha le logika mijerena raha ohatra ka efa ty amin'ny farany zahay a no hitsipaka n'le lalàna zay efa nylaninay tirikapy eny toko niady hevitra mipetraka mikasika an'le hoe lany teny amin'ny Antenimieran'ny pirenena lay volavolan-dalàna 001 bara 2020
tsaro marina hoe nany commission mixte paritaire io dia nitsangana ny fananganana commission mixte paritaire tsy hany problème satria mazava mbolaza ny lalàn'ny mparondrenana eo amin'ny andininy eny am'sivifolo fa raha misy tsy fanarahana eo amin'ny Antenimierandoholona dia manana fahefana amin'ny filohan'ny ny prime ministre manangana ananganana io commission mixte paritaire io normal zay fa ny olana dia hoe ny objet an'ilay commission mixte paritaire satria ny commission mixte paritaire tompokoa dia voalaza tsara ao amin'ny article 96 andala amin'ny fahatelo dia milaza tsara hoe afaka mandray fanapa-kevitra ny prime ministre ambory voamera ikambanany sasahana izay ampiandraiketina fanolorana rijateny momba ireo fipetra mbola iadikevitra. Inona le rijateny fa iadikevitra? Any ake le problème inona ny rijateny iadikevitra? Satria le commission mixte paritaire dia atao iratifier le projet de loi. Les ratifications tompoko. Ratification ana projet de loi dia tsy azo anovana amendement. Zay aloha voalohany. Dia inona zany no ataon'le commission mixte paritaire? Zay ina tonga ny commission mixte paritaire nilaza hoe non habilité incompétente tsy mahefa anapaka mikasika an'ity projet de loi ty iratifier an'ity projet de loi ty satria ny ratification dia hoe endry sa tsy zay ihany navalinao manaiky ianao lany io tsy manaiky ianao zay io dia zay na tonga an'le commission mixte paritaire hoe tsy mahefa zay satria majoritaire an'io commission mixte paritaire anapaka hoe tsy mahefa tsika satria tamin'ny fivorian'ireo commission mixte paritaire voalazain'ny andriamatoloholo atao hoe efa napetraka ny modalité de vote amin'ny tsangatanana dia natao zay tamin'ny lundi 1er août donc 31 août azafady ny lundi 31 août ny vororao tambolo sasany tapaka fa hoe tsy lany io nisy noa député sasasasany andeha voaka fa nisy nijanona dia natao ny fividianana lady tsangatanana lany majorité io zay le izy fa tsy hoe tsy nisy ny marimaritsy non satria raha marimaritsy dia le rijateny ny gouvernement tsy nanolotra rijateny tompoko dia ndale dikevitra any ake nefa ny problème n'ity zavatra ty ary faharoa raha mbola afaka miteny faharoa dia zao isorako mihitsy madame député ny teny hoe projet de loi ordonnance telo samihafa no anatiny io ary tsy mety za zavatra zany marina ny teniny tena tsy mety satria par principe juridique dia projet de loi zany raha groupena dia tokony objet samy anankiray ihany mitovitovy objet ray ary ny alam-pandriana gasy sy miprévoir an'izany fa kosa ny ACC dia naka tahaka tamin'ny constitution frantsay. Constitution frantsay dia miprévoir hoe projet de loi izy dia azo groupena fa de même objet fa ny règle projet de loi ordonnance araiky zay ny règle fa exception le groupage zay to resaka débat juridique mantsy ny ataontsika dia tsy maintsy basé amin'ny constitution soa ihany izy ko beato idirikabo fa nitondra ny lalam-pandrenany io fa gagagaga ihany io monsieur le sénateur ianao anatina institution mpanao lalàna dia sur quelle base no dia namaly natao hoe article 96 dia jereo amin'ny article 86 article 104 ny constitution fa ao ny rapport entre le gouvernement et le parlement rehefa misy désaccord entre anareo satria parlement sika dia bicaméral ary sambany vao natsangana teto Madagascar les commissions mixtes paritaires sa efa nisy tany aloha tany inona ny antony ananganana azy misy zavatra manjavonjavo misy zavatra lany any amin'ny chambre basse dia tsy ekenareo any amin'ny chambre haute dia noho ny urgence tsy voatenyny monsieur le diricable teo manana urgence hampandehandraha raha-mpanjakana ny gouvernementa dia tsy maintsy miprovoquer ny réunion le commission mixte paritaire zay zany le base tadia antaniany sénateur teo hoe sur quelle base izy dia mba tokony hamaky constitution tsika satria rafitra mpanao lalàna fa tsy tonga dia manameloka fotsiny zay zavatra mitranga eto noho ny désaccord entre les deux chambres no nahatonga le commission mixte paritaire ary mba toa
ny statut ny namoaka avis favorable ny HCC zay rafitra institution mametraka an'izay contrôle de constitutionnalité ny zavatra rehetra atao zay de misy antony de zay zavatra zay ny tokony ho jerentsika hoe tsy hiandry ny caprice ny zizany entre ny deux chambres ny fampandrosoana ny firenena zay l'urgence tenenina rehefa misy urgence ny hamoahany an'io texte io de tsy maintsy miprocéder am'izay ary tsika ihany no nanaiky ny constitution io article 96 io fa rehefa tampina ny domy de la chambre basse a le dernier mot par une majorité absolue de izy les 106 vote nataony zareo sur 116 de sisy indiscutable le izy rovoito tao na couché ao anatin'ny constitution tao io dernier alinéa io amin'ny article 96 io fa raha mbola ao de aza forcena enao miteny hoe tsy manara-dalàna inona moa ny lalàna ambonin'ny constitution monsieur le sénateur ny constitution est la mère de toutes les lois tsy afaka hihoatran'iny hitady lalàna iny anao fa anaty article 96 dernier alinéa rehefa bloqué na io loi de finance io de afaka ataon'ny président de république par voie ordonnance rehefa vitany navety rehefa mizizo ny ray amindreo chambre reo de manana ny dernier mot ny assemblée nationale rehefa tsy ampiasaina zay afaka mamoaka ordonnance ny président de république décision politique sa technique ny raisina HCC anatina constitution zany possibilité anatina pouvoir ny président de république zany jereo amin'ny article mamehany zay président de république zay manomboka amin'ny article 45 ny 52 vakivakina fa za zany miinvité atsika mba hamaky constitution de aza fandrina ny olona hiteny hoe tsy manara-dalàna eo nefa anaty constitution amany sénateur ohatrany gagagaga maheno zany resako zany monsieur Paulo izay ngamba raha ny constitution voavakinay manomboka ambolohany hatramin'ny farany io fa sur quelle base nresako te tsy azonao ngamba le tiako atongavany ny gouvernement tanany premier ministre mialoha ny andefasana aniny résultat ny asany nataony vomiera ikambana ny sasany iny tsy maintsy misy procès verbal toko procès verbal viaiza no ny raisiny ka nanapahany hevitra nandefa nina any amin'ny assemblée nationale zay ny taniko tsy haiko na voavalinao zany procès verbal viaiza valiko le izy valiko anao teo procès raha mbola misy blocage le izy le resaka procédure Paulo dernière alinéany vakio raha mbola misy zizany mbola misy désaccord foana de tsy maintsy miverina any amin'ny chambre basse le procédure mbola tsy tapaka député mbola tsy tapaka nge le asan'ny asambomera to député fa miasany vomera fa mbola misy zizany entre anareo ao nisy zavatra nivoaka taorian'ny asambomera monsieur Paulo pratique parlementaire mbola veriko aminao ihany fa nisy anatin'ny ty tatra ty voasonia ny io atoroko anao tsara izy io tsy niforonina io fa sonian'ny mpitantsoratra amin'ny assemblée nationale sy avy aty amin'ny Antenimierandoholona tapaka tamin'ny fivoriana voalohany io dia amin'ny alalan'ny tsangatanana zay mbola tsangatanana no entina mifidy sy manapa-kevitra mazava zany tsy teny français zany zay indrindra manko député azafady aloha mbola tsy tapaka ny tokony iandry le procès verbal ara-dalàna ny gouvernementa zay vao afaka nandefa napan-kevitra procès verbal ara-dalàna taty amin'ny le 1er septembre vao nivoaka satria le 31 alatsinainy no nataony asambomera ry anivony Antenimierandoholona tsy nandrasana ny fivoahan'le procès verbal tena izy azadino asambomera io nge zon'ny député le mivoaka mivoaka fa tsy midika hoe mivoaka ianao de tapitra hatreo ny asambomera mbola nisy solom-bavambahoaka tompoko ny janona tao ary maro anisany nandany nisy hevitra nivoaka tao efa ndresana le matodirikabo teo ngamba tsy verenako iny gagagaga velatsiny le matoy Paulo fa raha ny constitution tokoko mamaky zahay ary tena mamaky toko fa tsy any ny olana tsy le article 96 volazanao ny olana fa le fandekandalàna namorona procès verbal tsy haiko na aviaiza zany hoe tsika tantanana ty fireneny ty mialatsiny tompoko madame député misaotra ny ana fotsiny mbola misy fanontaniako naveriko teny amin'ny voalohany zany mbola ho averiko hoe
raha ohatra ka araka ny tenen'ny monsieur le jirikaby ato hoe tsy fahefana mahefa le commission mixte ka handany an'iny inao moa ty lalàna le projet iny zany tsy fahefana mahefa ozy anao teo zany donc tsy tokony ho nandany an'iny lalàna iny ka rehefa fantatra reo fa tsy fahefana mahefa eo fotsiny zany no fanotaniko maninona ny natsangana nanaiky nareo nanangana an'le commission mixte miaraka amin'ny solombavam-bahoaka ray zay faharoa raha ohatra ka nareo miteny hoe nisy procès verbal zay efa vita ny arahanareo sy ny satria nisy olo-tenanay anakiroa tao amin'ny ny GPR zany tao anatin'le commission raha ohatra nareo miteny hoe procès verbal anakiroa no nivoaka de tsy lasa le procès verbal tena nivoaka ny arahanareo zany tsy official no navoaka de ozy hoe inona moa ny afahanareo mamoaka procès verbal raha efa miteny sahady nareo hoe tsy manana pouvoir handany hoe hivory mahakasika an'iny commission mixte dikan'izay zany tsy tokony nisy procès verbal mivoaka mihitsy ao fa raha ny fahalalako ny discussiontsika zany de ohatrany hoe rehefa tsy tandrify ny eritreretinareo senaly izy ary amin'ny chambre haute de eritreretinareo hoe tsy tokony ho navoaka zany le fomba fijery zay faharoa manaraka an'izay koa misy anankitelo ozy le lalàna nampidirina anakiroa moa zany le loi organique mahakasika ny Antenimierandoholona lalàna mifehy ny Antenimierandoholona zay anaovantsika satria tapitra amin'ny mois de janvier zao angamba raha tsy diso ny février zao ny feptaona iasanareo de misy ny anankiray an'le hoe fitsapakevim-bahoaka de io lalàna mifehy ny Antenimierandoholona io raha jereko de lalàna ny ho appliquena ny mbola ho avy fa tsy manohitohina ny fisianareo akory de zay zany ny eritreretiko hoe maninona moa le izy raisinareo ho anareo fa satria le izy tokony ny hofidina manaraka zany no limité am'le hoe 20 satria ny mahatonga ana miteny an'izany ty lalàna ty efa nandalo tany aminareo fa tsy nilaninareo zay le mahatonga anay mieritreritra hoe manina tsy andaninareo azy farafaharatsy ny discutenareo satria efa nivezivezy le lalàna fahatelo za tsy mipetraka amin'ny placen'ny gouvernemanta tsy za tsy mpanatanteraka fa kosa mijery fotsiny manao analyse zany hoe aiza ho aiza amin'ny positionnareo ny positiony ina moa ny solombavam-bahoaka nina moa ty ny fitondram-panjakana de nanapaka hoe mandany vola be ny Sénat de 3 nisan'ny sénateur am'izao tsika miteny zao 2 za zany mieritreritra hoe mety misy lafiny mahamarina azy ny fitondram-panjakana mety misy lafiny mahamarina azy mahapanatanteraka ny zareo mijery an'izay fahefana mandoa ny vola eo amin'ny sénateur zany kanefany za mieritreritra nanapaka 20 ny fitondram-panjakana raha zahay solombavam-bahoaka indépendant GPR de mbola nanakambara ihany koa ohatran'le fanteneniko teo aloha manakambara zahay tamin'ireny kanefa tratrany maro sy vitsy satria ny hevitra zany tsy mety tsangatanana moa ny lalàna zay lany ny maro anisa no ino anina mba misy tiako farana kely Abraham zafady ndrindra 3 secondes de ntiako atongavana zany ny anay raha hoe ny 20 satria ao anatin'ny lalànatsika dia miteny hoe tokony ny sénateur zaraina isaky ny province ao anatin'ny lalam-panorena zany ary zara mitovy zay zany ny fomba fijery ny fitondram-panjakana raha ny aminay nefany raha zara mitovy izy tadidiotsika tsara fa ny sénateur de mitondra ny atao hoe ny fijery sy ny fiteniny avy any amin'ny fitsijara-pahefana mahefa sy ny social sy ny économie any amin'ny toerana ahoana no ahitany sénateur ohatra fotsiny any Tuiliara zao province Tuiliara manana efatra ny région
dia zay zany fomba fijerinay eo amin'ny GPR hoe farafarakeliny a natao 4 isaky ny région fa kosa tsy afaka manao an'izay dia raisiko nisy marina loatra ny tenen'ny monsieur l'administrateur Paolo hoe lalàna tokony arahana zay nge mahatonga mahasalotona ny sénateur tsy hoaja ny lalàna satria averiko ihany tsy lay fametrahana ny commission mixte paritaire amin'ny olana fa ny olana dia ny fampiarana n'lay lalàna ao anatin'ny lalam-pandrenana zay nyrefandresahako to averiko ihany rehefa nitsangana ny commission mixte paritaire dia manana mission io dia le mission tsy afaka manao amendement izy or anatin'le projet de loi misy ordonnance telo zay tokony misy kitihana tsy afaka mikitika mahatonga ny sénateur tamin'ny voalohany nyrejeten'le projet de loi satria tsy afaka manao amendement amin'ilay projet de loi ratification tsy azovana amendement zay ray faharoa tena problème agoavy raha tsy fandikan-tanàna zay nataon'ny prime ministre ny prime ministre chef de l'administration zay tsara tsindrina izy ny tokony anaja lalàna mikasika ny procédure administrative rehetra amin'ny administration rehefa tapaka ny commission mixte paritaire tamin'ny lundi 1er ton 31 lundi 31 août fa hoe incompétente izy tsy manana non habilité izy iandinika an'io zay projet de loi io tsy maintsy soloatana PV zay dia jerevo tsara amin'ny article 142 lany 4 règlement intérieur ny assemblée nationale jerevo tsara zay madame le député ny article 142 lany 4 ny règlement intérieur ny assemblée nationale dia milaza fa tous travaux de commission doivent être consignés sur PV imprimés et distribués et le PV officiel sera transmis kasika ny commission paritaire au premier ministre et au président des 2 chambres zay nylazay article 142 lany 4 io ary io ny Sénat mantsy tsy dia mazava loatra ny règlement intérieur fa ny loi organique ny Sénat 2015-007 amin'ny article 42 milaza hoe ny asan'ny bomera rehetra dia tokony isy procès verbal foana ary fomba fiasa zay mino manaka zay ny lalàna dia naninona ary le commission mixte paritaire fa nanao procès verbal iny zany aminay no officiel any vorazany lalàna article 142 alinéa 3 alinéa 4 règlement intérieur ny assemblée nationale donc iny PV iny ny alefany amin'ny premier ministre le 1er août iny voalasany amin'ny premier ministre tsy 1er août vita signature 1er septembre azafady 1er septembre voalasany amin'ny premier ministre par contre premier ministre ny 31 août arivariva tamin'ny enina tany dia efa nanao lota taratasy ny teny hoe invitena ianareo assemblée nationale andany an'io définitivement anareo ny dernier mot lettre tonga atao amin'ny Sénat zany ny 31 ny PV mbola tsy vita sini dia efa nandefa premier ministre provoqué an'izay ny any amin'ny assemblée nationale miinvité azy aiza ny fanajana lalàna eo misy natao hoe azafato misy ny principe le hoe procédurale législative zay le principe procédurale législative inhérente zay tsy azo tokony ivalozana zay fandray amin'ny constitution aizadio fa ny constitution ke dia milaza fa bicaméral Madagascar république malagasy ny assemblée nationale ny Sénat ary ny fandikan-tanàna faharoa tena goavana be nataon'ny gouvernement dia ty ny lalàna zay adopté ny assemblée nationale na ny Sénat dia tsy maintsy soniavy ny filohany androm-panjakana rototareo tsy maintsy soniavindrao zay ny principe parlementaire zay tsy maintsy soniavindrao zay vo azo ny filohan'ny république promulguena lay lalàna adopté projet de loi tao amin'ny assemblée nationale tamin'ny premier na le 4 septembre adopté nalefan'ny ramatoa filohan'ny Antenimieran'ny pirenena tany amin'ny filohan'ny Antenimierandoholona azafady aloha misy question tokony apetraka manzy hoe firy andro drasolo misy question mba tiako apetraka amin'ny monsieur Dirkab firy andro zany ny délai handinian'le commission mixte paritaire le projet firy le projet de loi azafata ny convocation ny session extraordinaire 12 jours azafata tompo 12 jours tapitra amin'ny lahady
zay vao tapitra ny commission mixte paritaire le 1er le 31 nandray fanafara-pakevitra dia toiziko ny resako eto le 4 nandany ny assemblée nationale 4 septembre lany iny dia nalefan'ny ramatoa filohan'ny pirenena taty amin'ny Antenimierandoholona lay loi adopté ho siniavy ny président ny assemblée ny président ny sénat le 4 ihany à 11h nefany namoaka didy ny ACC zay tsy misy double signature amin'ny président ny sénat aiza zany aiza ny fanajana n'ilay lalàna les procédures législatives zay principe inhérente zazamatra zany zay tsy azotsika eto zany dia miteny hoe le ACC koa zany tena tsy mandika lalàna zay kitro ifaharana ny firenena mifandika amin'ny fanajana ny lalàna ny premier ministre tsy manaja lalàna ny ACC tsy manaja lalàna aiza ny afaranty firenentsika ity ary monsieur administrateur dia keko ajao ny lalàna dia mitovy hevitsika amin'ny lalàna zay ajao ny lalàna ary zay mampasorotiny ny sénateur tompo le ny olanatsika ao sambany voanisy teto Madagascar le commission mixte paritaire nany mandany le zavatra zao inareo manontanteny hoe inona ny mission nanareo nge tsy mahafantatra azy nefa misy membre anareo ao dia misy membre ny député ary de inona le mission de inona le mandat tsy mpandany lalàna ny commission mixte paritaire fa manao débat am'le question misy hitadiavana compromis sy zay ny tokony mission l'article 96 zany détaillé aminao zao jereo ny constitution nao ao jereo ny constitution nao dia zay zavatra zay raha mbola misy ny blocage vu l'urgence dia tsy maintsy miverina any amin'ny chambre basse zany dia zany teny gasy zany dia tsy mazava amitsika dia homesika tsiny ve ny premier ministre lehibe ny gouvernement raha mahafantatra izy misy urgence tokony hamoahana an'io lalàna io dia miverina any amin'ny chambre basse ny constitution sika no vao azonjoko be ny tiako viana satria isika miteny hoe juridisme dia monsieur basé amin'ny constitution tsika dia zay zavatra andininy sy andalany eo nge ny vakitsika zao hoe fa zasiana interprétation hafa raha mbola misy ny blocage na mivote na loi de finance io na loi organique inona io raha misy ny blocage tsy maintsy miverina any amin'ny chambre basse ny décision farany dia mistatuer définitivement ny député amin'ny majorité absolue mbola tsy absolue ve ny sansisy dia isika ihany no fandriny le constitution tsika fa za tonga mangataka eto hoe ndahoanao référendum ovao zavatra io raha io olana fa raha isika ivaona amin'io c'est une mère de toutes les lois aza atao hoe tsy manara-dalàna na ACC sy ny gouvernement fa raha nisoratanareo ihany enao anisany nanao ny constitution fantako tsara zany enao anisany nanao ny constitution monsieur le sénateur tsy anatiny za tsy nanao an'io dia enao zany mihevitra hoe sy mpitondra sy fanjakana zany nareo sy mpitondra fanjakana ny sénat sy institution ke zany sy institution zany ny sénat io 2010 sy institution bavalio fantaniko zay institution ve ny sénat sa sy institution mpitondra ve nareo sa sy mpitondra bon zao izy ndremato Paolo tsy resaka référendum aloha zany problème eto an'io fa ity resaka commission mixte paritaire sy ny fanapahan-kevitra ny resiny gouvernement io misotranao honorable député anabaviko ato mazava resako teo ndresaka anao nisy fantanina moa napetrako teo hoe bon nahoana no natsanganareo izy anao ny CMP tsika manara-dalàna ny gouvernement nampiantso an'io io CMP io ahoana moa tsy ho tanterahany eny ny asa nangatahany gouvernement nefa fa fantatrareo le mission tokony ataonareo zay zany tiako antanina hoe fa hainareo le mission tokony ataonareo ny antony ananganana le suivant l'article 96 alinéa 3 amin'ny constitution tsika dia nampiantso ny commission mixte paritaire ny gouvernement hoaniny amoaka rijanteny satria tamin'ny fandanina le lalànareo tamin'ny le ordonnance reo tamin'ny voalohany nisy zavatra tsy fanipaka atao teny any assemblée nationale nandany azy ambongadiny ary taty anivony Antenimierandoholona Loholon'i koa tsy nandany an'io donc zany nantsona le commission mixte paritaire tsy afaka andany zany zay io ohatra na fitsarana tena tsy tsara tsy miasa amin'ny fitsarana fa fitsarana angamba raha mahavoaray requête ohatran'izany tsy maintsy mandinika aloha ny fitsarana hoe maefa ve ty fitsarana ty sa tsy maefa am'lay requête ataon'ny olona ohatran'izany koa ty CMP ty
Nitanterahina ny fananganana ny commission mixte paritaire tompo mba ho fanajana ny initiny de avian'ny HCC sy ny antso nataony gouvernemanta rehefa tonga teo hiasa am'izay le vomiera rehefa hiasa le vomiera handinika am'izay hoe move habilité marina tsika satria azadiny fa i projet de loi io mitondra ratification anankitelo na eny na tsia de manontany atsika inona ary ny marimaritry resina entre le oui et le non mba omeana koa zafady eno a inona ny marimaritry resina entre le oui et le non ngapa za tsy mahita zay ny antony tsy maintsy natsangana ny commission atsika hoe lalàna ihany aza miala mifanarandalàna atsika zay ny fanontaniana voalohany napetraka ao ranabavy faharoa ozy anao teo hoe tsy makasika ny loholona am'izao fotoana zao io zavatra io ka nanina moa tsy nylaninareo azafady tompoko firenena no resahana firenena no resahana na anio na rapitso a firenena zany ary tsy maintsy ho isy zay reto nge araka le voalaza teo tapitra amin'ny février ny mandany e tsy makasika ny tsy io fa kosa tombotsony firenena jerena donc zany tsy maintsy lalàna natao andaminana lalàna fa tsy mitsijy le tombontsoa ve zany le lalàna isy resaka tombontsoa mihitsy nijereny sénateur eto satria mandany e araka le voalazako ty tapitra efa hiala eo zahay valiko le farafate ndresan'ny ranabavy teo am'le hoe nombre de sénateur 18 miombokevitra aminao ranabavy tena marina zany azadino fa ny Antenimierandoholona nge misolo tenany voniboaka paritra tsy njara-pafany circonscription provinciale faritany fa kosa azadino fa anatin'ny faritany io ankoatra ny mafaritany mbola misy faritra ao 2 sasany ary iady an'izio atao 3 mbola misy commune ao 5 senjato sy arivo isolony sénateur tena zany de ozy aho hoe rariny ve raha 18 sénateur no apetraka eo izany initiny faritra tsy anana sénateur zava-dehibe tsika efa ny safidy ary ny filoham-pirenena lokaloka mihitsy hoe vatalany eo ametraka ny tena décentralisation effective asa zay ngamba zany mety valiny sénateur mahakasika an'le hoe budgetivore be ny sénat iza hoe safamarinana zay budgetivore firy moa nisan'ny sénateur tompoko 62 firy nisan'ny assemblée nationale eny e samy mpanao lalàna tsika rehetra za tsy adivatro aminareo zava-misy tany amboloany ho foanana mihitsy ny sénat fa mbadiny lalànam-panorenana no natonga le hoe farambe antanio ny any faritra hoe budgetivore marina ve ny sénat antanio satria matetika manko lazay ny namana avy amin'ny assemblée nationale io ange vely rano tsy vely rano fa hoe efa fampanantenana tamin'ny filoham-pirenena mbola izy tamin'ny mbola candidat tam'izany de hoe ifoanana ny sénat hitatsika moa zany fa mbola eto zay am'izao tsy foana ny sénat na enandreo 20 de za samy teny aminao satria zareo teny fa hoe io no anisany nandaniany vahoaka ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao hoe fampienana ny sénat azafady tompoko raha tsy teny fosiny za sénateur avy any province tamatavy ny tena nandaniany olona avy any amin'ny faritra tsinanana de le miami tompoko ary building mora miami ndresana fa hoe afaka rotaona de vita tsika zao fa rotaona latsaka sisa eritona tapany mahazafady dimy taona zany ampiasako n'le rime tsotsa zahavagna nefa sady mamory sakarakory volo tena mariny za fa sady mandaitra be izy manadio lamba tsara miampela fofony voasary makirana sady tsy manimba tanana tsotra savony sasany savony rime koa tsy misy foniny tsy mandroto tanana am'izay sady efa leo an'le sachet Paritaire reny enareo fa vita Madagascar ndraiky izy ty gambo ye vita malagasy savony rime tegna izy sisa takaloko izy injato ariary na valonjato ariary rime lay savonina vita malagasy za zany miheno an'le manao an'le analyse n'le débat zany de sady manao analyse foana mo hatram'izay hoe inona moa ny place ny sénat par rapport amin'ny gouvernemanta
ny gouvernementa voafaritry ny lalàna dia tokony hoe raha misy hevitra tiany gouvernementa na ara économique io na ara socialy a dia tokony mifanakalo hevitra aminareo zany raha tena marina zany amin'izao fotoana zao nefany a miheno an'le débat miheno an'le resaka hoe lalàna avy any amin'ny assemblée nationale mandeha any aminareo sénat dia ohatrany hoe lasa misy conflit foana zany tsika amin'le fandanina le lalàna dia eo no mahatonga ana hoe gagagaga hoe fangamo lasa mpanohitra ny institution mbola tohizako ny ana eritreritra fotsiny a tsy voatery izay fa ny analyzeko mijery fotsiny aho hoe manina moa tsy afaka mifandrindra ino moa ty hevitra iarahana mihitsiny a ny sénat sy ny mpanatanteraka fa to lasa misy zavatra ifampitoherana ny ao dia eo zany tsy afeniko fa ny analyze ny mpanao politika rehetra dia mipetraka foana ny loko politika iarahantsika mahita fa ao amin'ny sénat dia ao no be da be le HVM zany dia aty nefany a mitondra amin'izao le hoe mapara no mitondra dia eo zany zay zavatra zay a tsy vitany rotonta ny institution rotonta zany a zay manana zay fomba fijery zay na ny ato na ny andaniny samy manana zay fomba fijery zay ny ato mieritreritra hoe fahavalonay reto ny ato ndray mieritreritra hoe tadidio zay zavatra zay fa tsy mampisy fampivoarana mihitsy dia azafady aloha fa tohizako kely dia eo zany no hitako lesoko amintsika ohatrany hoe misy jugement foana zany misy baraingo foana zany rehefa misy zavatra atao eto amin'ny firenena zay tsy tokony hisy tsony satria tsika zao ane tsy transition efa misy filoham-pirenena lany-bahoaka eo itsika mbola sy tampitra ny mandanareo zahay moa ohatran'izany voavetivetiny anareo mbola voa tokony nisy zavatra ifampidinihana hahafahana mitondra nyity firenena ty mivoaka amin'izao crise lalina zao zay ny anahy fijeriko misaotra anao madame député mihitsiny a milay resaka zay zavatra zay fa ny ady averiko foana hoe bon ianao miraisiko any amin'ny faramo hoe raisina hoe mpanohitra ny sénat diso zay tompoko aiza mavoazy mantsy any zay le fijerevany ivelan'zay hoe majorité ny HVM dia mpanohitra na toko politika HVM ny mpanohitra fa tsy ny sénat institution aloha io zany mila mahay manavaka ary tardio fa ny sénat dia institution d'équilibre de pouvoir zay ny sénat aloha zay azava tsara institution d'équilibre de pouvoir izy zany miezaka mandanjalanja amin'ny ty institution misy eto amin'ny tany sy firenena ty fa tsy atao boîte aux lettres rehefa misy lalana le fao dia tsy maintsy lalina foana na tsy mety azy ohatra naisika hoe tsy mampanohitra raha mpanohitra ny sénateur ny sénat dia ozy aho hoe tsy namea lalana amin'ny filohan'ny république izy ano ilégiféré par voie ordonnance ny lalàna tsy nanao izy fa ny sénat ngeny zato isan-jato namea lalana amin'ny filohan'ny république ilégiféré par voie d'ordonnance ny fahefana zay nampindramina an'andro filohan'ny république tombotsy ho ambony firenena mahatonga azany zavatra zany ary zany irazana fa tsy mpanohitra kory ny sénat zay zany anankiray amandriko ny teninao madame député raha zay faro ny lalàna tompoko atao edikevitra matoa alefa ty misy ny chambre basse misy chambre haute atao andiniky ireo fa tsy atao boîte aux lettres kory ka hoe anty mety aminay satria ny député mission politique any azy zay tsara zavaina koa amitsika ny député tompokoa dia mission politique zay ny mission ny député zay mahatonga ny député manana le compétence na fahefana anao motion de censure na motion de séance fa ny sénateur mission de représentativité zany hoe mpisolo toerana amin'ny collectivité territoriale décentralisée izy sy reo groupement socio économique fa tsy zay mahatonga tsy afaka manao le motion de censure sy motion d'empêchement mission de représentation zay izy donc sady conseil gouvernement karaha tonga ao amin'ny sénat ny lalàna dia ny conseil gouvernement satria tsy mety ty fa tokony zao anaovana anazy ahoana moa tompoko ny anekeny kosa ny sénateur hoe projet de loi anankiray zay misy loi organique anankiroa dia misy code minier inona ny ifandraisan'izany
or ny loi organique dia jereo tsara fa any amin'ny article 92 mirezina anazy raha ny constitution jerevantsika raha 89 azafady 89 dia ny loi ordinaire 92 ety ka ahoana fandraisana zany akosivyorona fangarotsika ao dia sahirany le sénateur zay na tonga ny sénateur hoe rejeté aloha fa sarao ary raha tena nanao ny asany ny gouvernemanta dia nanao dégroupage izy au lieu de nanao ny commission mixte paritaire ety dégroupeny io dia nanao lalàna dia mandeha tsara io dia nidina dia tsy bloqué zavatra io zany hevitra azo mihinana zany dia azo anaovana amendement fa loi organique sa loi ordinaire le PL 001 2020 les PL 1 2020 misy loi organique dia misy loi misy code minier loi ordinaire anakoroa loi organique ny référendum dia mikasika ny sénateur dia ray code minier zay tsy tokony hiaraka zany tompo fa aminao zany tsy mipetraka le urgence miteneniny non le urgence mazava mvolazany laliko ihany anjarany gouvernement jery misy urgence io tsy an'ny olona anao a hoe satria misy urgence hoe maika ny firy maika ny fanjakana anao fampifamparisoana ty firenena ty tsy an'ny olana fa ny olana dia zao afaka ve anao amendement ve le ratification ve azo atao amendena tsy azo amendena anake ny problème juridique tsy azo amendena ny ratification tompolasa tovavy eo misy fantanekely misy le dirikazafady alohan'ny anoizanao ity zavatra nataontsika ty ny fananganana an'le comité paritaire comité mixte paritaire dia tsy mety tsy misy zavatra mivoaka ao ratification le izy dia tsy misy amendement tokony ataontsika fa débat no atao tsy mety tsy misy eny na tsy le izy nahaeny azy ve ny mahatonga anareo tsy mety aminareo sa tokony nareo nanao an'le tsy satria valiteninareo zany tokony ny accepté tsika fa tsy ny any zany madame député en la forme ozy izy mipay lalàna ozy izy zay pay lalàna en la forme dia efa tsy mety aloha ny diranao au fond dia miditra forme anao aloha hoe ahoana aloha rano fombafomba azo mety fombafomba sa tsy mety donc tsy ho nitsangana mihitsy io comité io aloha mbola tsy tokony ho nitsanatsanganareo tsy tokony nanaiky nareo nanangana an'io ny fananganany commission mixte paritaire oa tsy problème fa atao mifamaritany gouvernement mihitsy ny mission eo ny olana donc zany les lois organiques tsy manina fa aleo zareo les lois organiques le raha ihava ve manahirana asika sa le fampihenana le nombre ny sénateur manontany kosa amin'ny fo madio manontany amin'ny fo madio kosa zany mamakazo kosa zany monsieur le législateur averiko foana efa nivalia monsieur sénateur atao hoe tsy resaka faminenana ny sénateur ho valam-bifolo ny olana na le loi organique référendum ny olana fa forme mihitsiny les missions le objet de mission an'ilay commission mixte paritaire ny olana zay ny tiako apetraka aminay zany le na eny anao 18 io fa efa ny foloperena ke mamena azy 18 inona ny nananganana nanekena manangana ny zavatra tsy hay tsy fantatry ny hatao mission gouvernementa baiko hoe atsangana ny commission mixte paritaire baiko atsika satria article 96 miainga amin'ny 96 constitution ary eo dia mitohevitra aminao satria constitution dia interprétation stricte interprétation stricte ny constitution fa tsy azo tsika interpréter zavatra hafa ianao tohizako ny anao interprétation stricte le izy dia jereo pas d'amendement possible sauf accord de gouvernement aminao le zavatra dia vakimo za tsy manana constitution za matadidiny le zavatra zay dia hiteny amizay mahakasika satria andraha fitenenako zao ny olana nge dia zao hoe sy fantatra ny malagasy ny importance ny sy utilité le sénat zay ny olana atsika io tsy hoe fanambanina an'le izy fa za défenseur des institutions de la république ary anisan'ny niaro an'io sy andravana an'io sénat io fa pour kosa ny fanenana an'le nombre satria inona ny antony article 81 constitution le sénat représente les collectivités territoriales décentralisées et les organisations économiques et sociales mba nisy proposition de loi avy aminareo sénateur hikarakarana ny collectivité sika sy ny aiza de numéro firy de napasy tamin'iza le izy satria sy ataosika le asa de lasa miverina amresaky ny abrahamaty hoe budgetivore meolanjany le izy fa raha misy raha hanao blocage sika zany amle urgence de miasa
hoe tenen'olona miasa reo sénateur reo misy sénateur tena miasa o de enao zany tsy fantako hoe anatin'le miasa sa anatin'le tsy miasa misy le sénateur fa mba nisy proposition mba natolotra anareo ve hanasoavana ny collectivité territoriale décentralisée sika zao zao ny sénat français de niteny hoe mahakasika ny îles éparses mba nisy réaction ve nataon'ny institution ny sénat de nan'olona miasa manakana ny fahazahoasaka ny îles éparses de nareo tsy miteny bouche-cousue fa raha hisakan'le urgence am'le développement enao miteny teo miami aizany miami ve ny priorité sa niady am covid-19 manana ahavita inona ahavita miami anatin'izao crise sanitaire zao ve isika ka nampampanantenana karaha sisy dikany aminareo mpanao lalàna efa fantatra asika ve fa hisy covid-19 zao am'izao 2020 zao de izany le tsy mety araka nyteneny madame le député teo hoe ndao tsika mba ifampi encouragé fa tsy marina fa raha misy zavatra tsy mety de tenenina zay zao tsy miteny tsy mety fa tsy azosika anaovana interprétation de constitution isika ihany manome possibilité le gouvernement sy ny mpitotra anatin'ny tirijateny anatin'ny constitution article 96 ty de maninona raha fampiharina le izy de toeritsika nefa inareo ihany dradradratra hoe ndao anaraka ny lalàna de ino ny ambonin'ny constitution fa andao sika samijery zavatra mahitsy anasoavana an'ity firenena ty za tsy dirako ny politika hoe marobe nahazo vema na vitsivitsy na salam'izay izay nge ny ilanany majorité parlementaire ataonyty arma hanataterahan'ny gouvernementa sy ny antoko mitondra na iza izy ny décision ho raisiny satria ny politika ho isika ny administration araka nyteneninao teo ny premier ministre le chef de l'administration est une concrétisation des choix politiques choix io projet de loi io asakasaky nareo tsy manao proposition de loi possibilité constitutionnelle nge zany azonareo atao amin'ny institution hoe miproposé va zavatra koa mitovitovy amireto de hitatsika hoe lany sa tsy ho lany fa ny olanatsika eto zany sakanatsika le fampandrosoana sakanatsika ny urgence de manontany anareo rahalahy ao zany hoe ilaina ve zany projet de loi sa tsy tena sisy ilana andreto izavatra nananganana ny commission mixte paritaire io sy ilaina firenena ve io mba valina zay fa sy tonga tetenenina fotsiny hoe tsy manaraka lalàna mandika lalàna ny gouvernement ilaina ve sa sy ilaina ny codiminier fantanina angambany ya mametraka fantanina anao fantanina koa maliako azy maneky ve anao fa ara-dalàna fanapahan-kevitra ny raisin'ny gouvernementa tsy am présence na procès verbal officiel enao mahay lalàna tamregiran'zay aiza ny andalany tenen'zay aiza mity article ka inona ny antony nananganana ny antsona le vomiera iasa tsy maintsy misy zavatra tapaka avy ao anatin'ny asa mbomiera ny tohiny io zavatra io raha mbola misy ny blocage amina avetinareo tsisy blocage tsy nisy blocage tsisy blocage anareo nge miteny hoe nisy blocage aiza ny blocage nisy zavatra tapaka teny anivo ny asa mbomiera fa tsy nandrasana le fivoahan'ny procès verbal nisy accord zany tao satria désaccord nge nisy de ny maro anisa nandray fanapahan-kevitra tao de ina le accord ina le zavatra fanapahan-kevitra ny maro anisa nisy sosikevitra narosinay ya tokony tsy maefa ivomera io alefany amin'ny gouvernementa anjaran'ny gouvernementa mitady vahaolana hafa zay ngefa ny proposé rehefa tsy mahefa ny vomiera de zay nitenen'ity article 96 ty miverina any amin'ny chambre basse de manao rehefa tsy mahita à la majorité absolue rehefa tsy mahita rizanteny sisy rizanteny tohizy moa ny famakina ty zavatra ty sisy amando mahazo atao sisy zavatra tsika tao nge isika ihany fandriny le texte le constitution tsika ne de izy nomesika tsiny aza fangaro nikasaka sy ny vonjibory monsieur Paulo constitution fa le procédure mihitsy na alohany nandraisany gouvernement fanapahan-kevitra hoe ampandany anio eny anivon'ny assemblée nationale zay nge kane satria tsisy procès verbal mazava avoay le procès verbal mazava any aminareo nalefanareo any amin'ny premier ministre avoay hitany be sy ny maro eo aza fitana ny vahoaka nge mijery atsika amizao tsika manao dondresaka zao e aza fitana monsieur Paulo aza atao bodongerona fotsiny amizao enao zany afaka miala amin'ny constitution zany enao afaka mamoana lalàna hafa koatra am'ty constitution zay manaraka constitution zay mihitsy ny zavatra enao miteny mpanao lalàna nge de ty ny tokony hajaitsika de araha constitution zahay constitution ajaina ajainay mihitsy azafady ajaina constitution
di commission averiko ihany ianao mte inona ny adiny-dalàna mikasika an'ilay asan'le fanapahan-kevitry ny commission mixte paritaire nisy misy fanapahan-kevitra hoe incompétent izy majorité mikambana ny commission rehefa incompétence izy a dia le procès verbal ara-dalàna iny alefany amin'ny gouvernement dia anjaran'ny gouvernement tamijery inona ny solution raisiny adasoroa ianao ro teny hoe nalefany tany amin'ny assemblée anapaka izy hoe izy ny dernier mot anakeny tsy olany hoe le constitution de milazy hoe dernier mot appartient à l'Assemblée nationale d'accord tsika am'izany fa ho izy aby hoe eo zany inona zany pièce officielle nalefan'ny premier ministre tamin'ny assemblée nationale dia afahany maka décision satria tsy afaka maka décision premier ministre hoe andefany any amin'ny assemblée nationale tsy misy les pièces principales les pièces maîtresses dia lay procès verbal signé par c'est tapaky ny commission mixte paritaire en vertu de quelle décision azafady madame député azafady aloha ny fanaran-dalàna satria zany ho averiko ihany lay article 142 alinéa 4 am règlement intérieur anareo assemblée nationale dia mazava be ny maro sur blanc hoe fanapahan-kevitra ny commission mixte paritaire dia tsy maintsy atao antsoratra ary imprimena io ary zaraina dia alefa officiellement any amin'ny premier ministre sy any amin'ny filohany andro-batsakana anakoroa dia ny assemblée nationale sy ny sénat zay ny voalazony article 142 alinéa 4 io toko règlement intérieur anareo raha ohatra ka misy fanapahan-kevitra ka efa nisy fanapahan-kevitra iny ataon'ny commission mixte paritaire dikan'izay raha misy fanapahan-kevitra izy azafady aloha raha misy fanapahan-kevitra io zany a mahefa ihany ane zany commission mixte andasafady madame sénateur madame député azafady la décision niraisin'ny commission mixte paritaire fanapahan-kevitra hoe tsy mahefa décision ne zany fa inona fandraisanareo am'izany inona nanangatana andreo maromaro anisy hoe tsy mahefa zay donc en vertu ny tsy fa le incompétence iny zany tokony maka décision ny premier ministre raha zatra atao place ny premier ministre vo agnazoko iny toy izy ako hoe tena tsy mety tya mahi-pananana maromaro izy eo dia mijery hoe inona ra solution atao amin'ity zavatra ty dia hoe dégroupé io zavatra io raha za atao amin'ny place ny premier ministre zay nataoko azy dégroupena rehefa dégroupena io koa dia lasa avadika loi tsotra loany izy fa tsy ordonnance dia mandeha non eno tsara dia miady any amin'ny assemblée sy ny sénat dia ohatsika misy afaka manao amendement tsika rehefa misy kiny amendement dia milama am'izay fotoana zay ozy hoe mety manda raha manao amendement ny sénateur ny sénat dia miverina lecture any aminareo izy nareo i dernier mot foana araky ny volonté constitution zay nily izy za zany mieritreritra fotsiny mbola manao analyse foana amin'le zavatra resahanareo io lalàna io efa nandalo aminareo efa nanao navety io zany entre ntsika ro tonta navety indray mandeha any satria première lecture dia nijana tany aminareo dia tsy nikitianareo tsony le tany non dia ntiako tenenina zany hoe tokony raha nisy amendement nataonareo raha za tamin'ny toeranareo raha nisy amendement tianareo nahitsy tamin'ny fotoana na tonga ny lalàna any aminareo reny dia tokony iny nareo nanitsy hoe bon ity laninay ty fa ity kosa no ahitsinay laninay ty fa ity no ahitsinay ohatran'izany ane ny fomba fiasatsika dia maninona tsy nataonareo zay fa tonga dia hoe rejetenareo honorable député zay andaso aloha azafady zay zany no hitako mahatonga le fomba fijeriko teo aloha zay eritreretany vahoaka malagasy antsika hoe lasa blocage ny sénat satria nareo zany tsy le lalàna raha tonga any aminareo le lalàna manana droit tsika parlement manana droit tsika hoe mijery andininy isaky ny andininy ary mijery ny zavatra mety amintsika sy zavatra tokony ho foanana sy tany ane tsika ny tokony mandinika an'izany amin'izao fotoana zao ane tsika tsy eny satsy rehefa mitsanga ny commission paritaire dia eny satsy zay fotsiny ka raha eny ny solombavam-bahoaka nandany ve dia tsy ho mety amin'ny sénat satria tsy ny eritreretinareo ny voaka tao zay zany tsy ekeny eritreritro satria za mba miaro ny institution satria raha ohatra ka ina moa ty nisy zavatra tianareo ny rectifienao ny lalàna efa nanao navety tany aminareo tokony efa tamin'izay fotoana zay nareo nanao rectification mba ho nanana nareo marina satria hoe ity zao ny anay
tonga de raha vao hoe lalàna mahakasika ny sénat raha ohatra miteny fotsiny lalàna mahakasika anareo efa nyrejetenareo sahady manina anareo raha satria tsy nareo ane no dininao fa ny hoavy ratification non ny am'izao izy no ratification fa ny lalàna efa nandalo tany aminareo tokony efa nijerenareo ane zanymanana ray minitra azafady de zay zany mahatonga anah mbola mandinika foana ary zay no important be hijerevany vahoaka malagasy atsika hoe lasa blocage ny sénat tsy ny vahoaka malagasy ihany fa ny fitondram-panjakana mijuge anareo hoe blocage nareo nefa mety tsy ho izay le izy raha ohatra nareo ka nanao an'le fomba fiasantsika maha parlementaire atsika hoe misy zavatra discutenao gouvernement tany tsy maintsy manatrika anareo hoe inany mety aminareo amty lalàna ty inany rectifienareo inany laninareo afaka manao an'izany tsika sotra vitanampiakokely fotsiny le zatetoroko raha fiteny madame le député zao zany karazana misy mauvaise foi de la part du sénat zany le izy karazana misy manœuvre dilatoire nefa tsika ihany mitaraina hoe maninona tsy vita ny projet de développement eto Madagascar ao aminareo mpanao lalànao inareo nga sy blocage fa olona conseiller araka ny tenenitsika teo mpanolo-tsaina ny gouvernement tangeny sénat fa isika io zany tsy maintsy miaina anatin'ny antsoina hoe séparation des pouvoirs fa ny atsika zany ataontsika strict be le izy hoe il faut que le pouvoir arrête le pouvoir de arrêtenareo marina bloquenareo marina le izy fa maninona marina sy nampiasaina le possibilité manana pouvoir na ratification nareo mana pouvoir na amendement proposition amendement hoe ty sinsisa fa ny zavatra hita zany tena tsy nivakinareo le izy sy nanao lecture nareo nefa nareo manana fotoana hanaovana lecture mbola tsy tapatra après izy ratification ny mission nareo fa ta ny texte initial azonareo anaovana proposition koa ny ratification hoe ty ny mety ny ty ny tsy mety nanaovy ny sénat sy nanao tsika zay le orana itsika nisy raha mifamaly itsika nisy sy mifanenjike fa ahoana ny gouvernement kosa manana fahefana sy possibilité hanaovana an'izay hialana am'izay séparation stricte de pouvoir zay ao anatin'ny constitution ohatra zao afaka manao inareo ihany tena délégué nareo pouvoir de légiférer ny président de république par voie d'ordonnance article 104 constitution mametraka an'izay zavatra zay de raha ampiasainy afaka mieskivy am'le blocage ny sénat na ny institution ny gouvernement amin'ny alalan'ny fiantsona ny assemblée nationale hanao vote à la majorité absolue de izy io ampiasain'io zavatra anaty constitution ka io fa za tenenareo aza sy mbana ny fanjakana sisisisisa ny constitution ny mère de toutes les lois sy afaka misechape amin'io tsika de io zany tokony hodinitsika hoe ahoana ny fomba handrindrana n'izay zavatra zay fa aza mifanimetsiny fotsiny hoe aza fitany ny firenena tsia avereny vakio indray mandeha ny lalàna ny reny ny lalàna mère de toutes les lois io constitution tsika io fa le débat tsika ny débat hahatsara zavatra fa maninona tsy nampiasainareo ny fahefanareo ny fahefan'ny sénat zay voasoratra amin'ny article 80 sy 85 afaka manao ratification afaka manao amendement sy ny sisa afaka manome tolo-kevitra afaka manome tolo-dalàna ianareo fa maninona tsy ampiasaina le izy jerena fosiny le article 80 sy 85 de aveo raha fa miagira ny gouvernement hiala am'izay urgence ny teneny namana sibela zay de tsy maintsy mitady couloir izy aiza ny couloir ny fampiasana ny constitution fampiasana ny fahefana anatin'ny constitution zao hoe mety tsy araky nareo menadagna ma le fandeliny zavatra zao tamin'ny 13 février 2019 dia namoaka décision ny ACC décision numéro 05 D3 hoe mena pouvoir légiférer filoham-pirenena amoaka par voie d'ordonnance dia namoaka ordonnance ny filoham-pirenena tompoko dia membe folo ny voie d'ordonnance navoaka ny ordonnance navoaka ny filoham-pirenena tamin'izany ary tadio ao anatin'io décision numéro 5 ihany dia voalaza atao hoe raha manana pouvoir de légiférer ary filoham-pirenena dia limité zay pouvoir zay fa tsy maintsy ratifieny iny amin'ny deuxième session 2019 au niveau ny sénat satria ny sénat na mipindrana le fahefana amin'ny filoham-pirenena tamin'izany mbola tsisy ny assemblée nationale napindrana le fanafana sénat zany natao hoe délégant ary filoham-pirenena ny délégataire raha terme juridique le zantsika eto mazava zay ka le tompom-pahefana napindrana anazy dia mba hafana mba tsisy le fanerotam-pahefana zay na tonga ny ACC ny teny hoe tsy maintsy ratifieny io amin'ny deuxième session voaka tapitra foana ny deuxième session tsy nisy
raha tany amy sénat ho ratifiena ireo ordonnance 10 rao zay na tonga ny filohan'ny sénat nangataka tany amin'ny ACC hoe tsy ara-dalàna io fa caduque l'ordonnance ao satria tsy ratifie dia namoaka décision tateorina tamin'ny 5 février 2020 araky ny décision numéro 4 ACC D3 ny ACC hoe vo hita tokoa fa tsy ratifiena io zavatra io ka noho zany dia didina ny gouvernemanta andefa aty amin'ny sénat ho ratifiena ireo ordonnance ireo ary ny azony atao groupena io zavatra io dia eo amin'ny verina fanazavako tamboninandro hoe iny fahatsony ACC hoe groupage satria hoy aho hoe ny constitution tsika tsy miprévoir an'izany ny groupage zany tsy miprévoir azafady aloha aza tapanao kela dia tsy miprévoir an'izay dia ny groupena l izy araky io dia nindrana izy matoy izy notena hoe groupage io ny ACC eto ato Madagascar dia naky izy zany nijery droit comparé izy dia ny droit français ny resany principe ny droit français ho averika any dia raha ohatra izy ka principe dia projet de loi anankiray ordonnance ray fa azo atao ny groupage fa de même objet tsy miprécise ny ACC malagasy zany fa hoe groupena fotsiny dia namoaka ary ny gouvernement dia groupena ny lalàna zay ina tonga le projet de loi anakefatra izy tao raha tsy diso tonga tany amin'ny sénat tany amin'ny sénat dia laligne sénateur le projet de loi sasany satria hitany hoe ty mety tsy mety fa io projet de loi anankiray io ihany ny rejetena satria mahita ny sénat fa tsy afaka eo masinareo hoe maninonareo tsy mikitika tsy afaka mikitika any tsy azonao namandement tsy azonao namandement ratification tsy azonao namandement zay nge ny olana dia teo na tonga zay na tonga ny gouvernement zany hoe dia nrejetena iny raha tokony izy raha tena nanao ny asany koa ny assemblée nationale hoe rejete iny dia naveriny tany amin'ny izy mbola ny adoptena izy ihany sy niazafady ny assemblée nationale tamin'ny deuxième lecture première lecture io dia efa nijanona dia tokony zay natao fa ny première lecture dia tazominy assemblée tao dia nijanona tao fa raha naverina nanao na fety iny dia tonga dernier mot zareo tsy nisy ady commission mixte paritaire ty tsy mipetraka ny olona raha ny azo ny amandena nge io ny amandevanay fa tsy azo atao miamandeha zany ratification zany nalaninao eny na tsia ahoana moa zay forcenareo tsy anara-dalàna zay nge magagana anareo tsy afaka tsy anara-dalàna zany ny Antenimierandoholona ary farina 30 secondes fotsiny azafady monsieur Abraham ena 30 secondes dia izy hoe tena mampisy olana antsika eto dia ny fanapa-kevitry ny ACC zay folo tsy mazava sadasada ary io ihany nge niteraka olona tamin'ny 2018 tamin'ny 2018 ke namoaka ty ACC dia laza hoe pouvoir de régulateur izy dia niteraka olana any sorantsika rehetra nanaiky nasaina ary nandray anjara mafitrika tato anatiny ity don-dresaka ho an'ny androany ty somary nafanafana ny adevitra teto fa araky ny mahazatra dia omentsika 2 minitra avy ireto vahiny ireto hitondrana ny famitinana an'izay adevitra izay sy ny afatra teny zareo ampitaina ho an'ny mpanaraka ny fandaharana Paolo ny azany tsotra tsika tokony hanana toe-tsaina vaovao hoe raha misy zavatra tsara mba atao hampandrosin'ny firenena dia tokony encouragena sy apoena satria raha voatoheritsika foana ny olona nitondra fampandrosoana dia ny firenena malagasy ny voaka malagasy no bloqué eto raha sakanatsika foana ny olona mba miezaka hanao ny tsara eto dia lasa isika ihany miteny izao ny tokony atao dia nefa tsy vita ary farany tokony hovakina matetika le constitution fa sika na hinona nina ataosika depuis venu andiny sy ny andalana anatin'ny constitution tsika raha zao zay débat zao zao nitenenina tsy afaka manao sisy possibilité d'amendement les commissions pas tsy afaka zay zavatra zay zany dia grave be nge zany sisy azo tsika atao nefa le izy voasoratra atao anatin'ny constitution tsy maintsy iainatsika le izy dia aza manameloka
aza manomelaka an'izaniza fa ty constitution ty nomelotsika zany satria zay niteneniny ao misy sisy possibilité namandement imehezanareo le izy fa marina nge zany zavatra teneniko zany ka de misaotra tsika zay nanao débat teto fa débat mafinaritra le izy de engany mba hitondra vokatsoa mba samy ifampihaino mba samy hana tanteraka zay asa manandrify azy isika rehetra to amty firenena ty ia eto ampamarana aloha dia ny hevitra no nampiadina teto fa tsika tsy miaditsy akory ary izahay moa ny tenako mitondra teny amin'ny anaran'ny reo loholona namako dia mbola mampita foana amin'ny fitondram-panjakana fa ny fitondrana ny firenena tompoko tsy azo ialana amin'ny tsy fanarahan-dalàna mamiangavo izay mba arao tsika mpitondra no tokony modely voalohany anaraka n'izany lalàna zany mba anaran'ireo vahoaka reo ny lalàna ihany koa ka dia ny ana eto dia tsotra ihany ny famarana tenako hoe aza fitahintsika ny vahoaka amin'ny ataoko hoe zay lainga tsara lahatra ataotsika eo fa ny vahoaka ny tsara tsika ary aza atao ialokalofana iny famena ara-pahasalamana iny zavatra ny tranga iny tsy maintsy atrehana fa mampitondra tsy maintsy gerevana iny araka ny tokony ho izy fa tsy hoe ny fitrangan'ny iny ty valana retina covid-19 akory no ilazana fa hoe tsy vitany miami tsy vitany building mora any tamatavy azafady iny ange zavatra promesse présidentielle ary fitantanana ny covid-19 io fa misy famatsiam-bola be goavana be fa tsy volatsika malagasy ny tantanana an'io ka zay ihany angamba ny ihany tiako tenena fa dia hoe mankasitraka nareo mianada ary misaotra ny vahoaka ray manontolo koa nanaraka nyty fandarana ty misaotra to misaotra ino moa ty misaotra nareo nanasa nareo ato amin'ny TV plus misaotra n'izy telo mirahalahy koa satria zao moa zany tsy hoe ino moa ady natao eto fa ady hevitra misy message kely fotsiny nefa no mba tiako atao satria ty firenentsika ty efa eritreretina moa zany fa tena iaraha mahita hoe latsaka ankaterena tena latsaka ankaterena indrindra aorinany zao valanaretina covid-19 zao betsaka ny sahirana raha tsy teny ny aminay atsimo dia tena sahirana be mihitsy satria tratra n'le confinement miakatra amin'ny PPN miakatra amin'ny fanafody miakatra ny rehetrarehetra mihitsy ny miakatra dia ny anahy zany ny mba eritreretiko ny vahoaka malagasy manana antsika ataoko hoe antsika nisan'izany ny solombavambahoaka ny anareo amin'ny Sénat ny mpanatanteraka tsika institution rehetra mijoro eto Madagasikara tokony hahatsiaro ina moa manana iankinana foana ny vahoaka malagasy fa tsy mety hoe raha itsika tokony hitantana n'le firenena indray no hifandona na misy zavatra forma tokony hahitsy nefa iny efa eritreretintsika sahady hoe zavatra goavana be dia ataoko hoe tsy dia mety loatra zay zavatra zay ka na eo amin'ny gouvernemanta na aty amintsika mpanao lalàna tokony misy foana ny marimaritra iraisana ifampiresahana raha misy zavatra tsy mety dia hitsy fa tsy dia tsara zany hoe hanangana problème vaovao tsika nefa tsika eto resaka ekonomia tsika efa manana problème ary ny toerana koa moa ifandimbiasana rehefa misy ny manaraka dia misy ny élection ny vahoaka mijery na zahay ina moa ty voafidim-bahoaka na anareo sénateur zay mety mbola hilatsaka koa amin'ny manaraka na ny filoham-pirenena zay voafidy ny vahoaka malagasy rehetra mijery ny vahoaka io manao analizy izy ka ny tiako hamarana anazy dia mba tokony tsy hahatsiaro hoe hiankina miazo boboka zany vahoaka malagasy dia tokony mba samy mijoro manatanteraka ny adidiny tsirairay avy mba hampirindra ny fampandrosoana eto Madagasikara misaotra betsaka misaotra nareo menada ny fampiatranona nafanany mitondra ny resaka ny dona teto everiko hoe resaka zay nafinaritra satria nafahantsika nandinika ny raharam-pirenena milafiny tao amin'le commission mixte paritaire zay mahatonga resabe ankehitriny misaotra nareo teny menada ny hevitra zay nentinareo tao afahan'ny
ny andany sy ny akira mieritreritra hoe inona ny tokony atao fa ny zavatra tena tiako isorizana saintsika dia hitsotra be hoy za hoe anjarany itsika mpitondro na mpanatanteraka io na mpanao lalàna manaja ny lalàna fa itsika ihany a mitondra fanakorotany eto antany sy ny firenena ety dia lasa valalànina ny vahoaka na mpanatanteraka io na mpanao lalàna na mpanao na ny raharam-pitsarana satria izy aho hoe raha narahana nke dia tsisy olona hoe tsy tia fampandrosoana zany diso tsy misy na iray ary malagasy tsy tia fampandrosoana tia fampandrosoana zao tsika menakavy na mpitondra io na mpanohatra io samy tia fampandrosoantsika fa kosa lay tsy fanajana ny lalàna mahatonga ny resabe sy ny fanakianana ankehitriny zay ny tena olana ka io a ozizy ny fiteny frantsay hoe l'exemple vient d'en haut okany ny mitarika aseo exemple fa te manaja lalàna izy dia manaraka ny vahoaka e fa tsy fanajana lalàna ke dia valalàna ny vahoaka dia tsy manaraka tsony le vahoaka e zay ny tena olana ka mitovy hevitra madame député sy nga administrateur rehetsy aho hoe ajao le lalàna e na constitution io ajao io zany chef de l'administration zany tokony anajan'izany lalàna amin'ny procédure législative zany izy a tokony arany zay mifanaraka ato amin'ny constitution ary aizadino fa jusqu'à la preuve du contraire ozy tsika dia mbola bicaméral tsika dia tokony ajaina zay lalàna zay averiko ihany fa hoe tsy fampianana ny 18 sénateur ako ny problème ny eto fa ny problème eto dia hoe lalàna tsy voaja zay ihany anahy dia makasitraka makatelo anareo a ary engany amin'ny manaraka mba ho ajainy zay lalàna zay a hoan'ny nandansy ny akirana fa zay ihany ny lalàna tolontsika fampandrosoana sotra toko Deniary dia mamerina hatrany fankasitrahanareo vahinin'ny tao anatin'izay fandarana izay a tsy adinona ny misaotra ny sponsor ny fandarana tondresaka ny savon rime ny café taf izay manoatra café ho an'ny vahintsika tahaka izao a ny papiakanjo any Abraham ny chic fabula papiakanjo ny tenako isoaranjo amin'ny Facebook no ahitatsika azy ary indrindra itsika mpijery mpanaraka ny fandarana tondresaka afaka fotoana fohinoana raha tsika ny fanambarana zay ho atao ny fitondram-panjakana momba ny fipetra zay voarahantsika manomboka izao dia manombotoana antsika manaraka indray ary velomatoboko mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony rime injato ariary na valonjato ariary rime lay savonyna ho vita malagasy nandolotra ianao teo tondresaka